Kinga Panahy nampitondrany lohateny hoe voady 120 ireo manamboninahitra lefitra no andry tokian'ny firenena fa ny fitiavan-tanin-drazana no hery lehibe manosika azy ireo hanatanterany amin'ny atsakany sy andavany amin'ireo iraka ampanaoviny azy hiatrika izy ireo ary hivonina ka hanome fandavatena mandrakizay hiatrika izy ireo ary hivonina ho ka hanome fandavatena mandrakizay hanaja ny fitsipezana amin'ny fitondratena mendrika ary ho mpitarika sy ho mpanabe amin'ny sehatra misy azy mazina ny adidy sy andraikitra raisiny ka tsy handraraka ho ilomby andoha amin'ny fitokitsana napetraka taminy izy ireo sy hanome tamberina andraikitra ary koa tamberina didy amin'ny tafoka amin'ny vahoaka amin'ny firenena ary hikolokolo ny vatana ny saina ny fanahy izay ampinga ety mampandroso hanaraka ny fitsipezana ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona ary tena anisan'ny zava-dehibe ho azy ireo koa ny fanajana ny tontolo iainana izay le voady 120 tena katoavina tokoa satria sao dia hampidikizo efa natao ilay izy ka mila tanterahina fa izy tia akory tsy asa tao antsirambina efa nahazo tsodrano tao anatin'ilay voady ka na inona ny iseho eny fa na dia vaky ny ady dia misy herim-po sy herin-tsaina sahady ho an'ireo rehetra tafiditra tao anatin'ny kiady tsy misy miala izany eo ny voady moa efa natao rahateo ka na iza aminareo aoka mba tsy hisy ratsy fiseho mahery ny voady izay natrena sy efa natao izay mila tanterahina ao anatin'ny fiarovana n'ilay firenena ka ny tsy mety rehetra dia tsy ho ekena maro ireo tafiditra nanao an'ilay voady ireo karazana piovana lazaina hoe mpianady raha sanatria mivoana amin'ilay izy dia tena voasazy fa nga izany fotsiny fa mety raisina fahavalo sahady mahatanjasaina isika rehetra izay tao anatiny mila vonina trany manatanteraka ny antsakany sy andavany mba hanana aja koa sy ny kalitao mivoaka eo amin'ny fiainana indrindra moa eo amin'ny olona rehetra izay fehezina mpanoratra izaho Patrika na hoe Kinga